faliana indray ny aonana amintsika rehetra amin'ity andro fahaenina amin'ny famelabelarana ara-tsoratra masina izay narahantsika nandritry ny herinandro ity. Ary tonga eo amin'ny andro farany isika dia ny andro fahaenina izany. Ny lohateny izay nivoisika moa tamin'ity herinandro ity dia ilay lohateny manao hoe ny siansy sa ny baiboly. Fa amin'ity andro fahaenina ity dia iresaka mahakasika ny ady ara-nokleary isika na ny fitaovam-piadiana ara-nokleary izay hananana izao tontolo izao. Ka ny lohateny amin'ity androany ity dia natao hoe ny ady ara-nokleary ve no amarana ny tantarany tany. Manasantsika rehetra hanaraka izany fandarana izany hatramin'ny farany. Ny fitaovam-piadiana nokleary dia fitaovam-piadiana mahery vaika ary fitaovam-piadiana hita ny taranak'olombelona amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Somary anazava lafiny teknika kely aho mahakasika ny fitaovana na ny fitaovam-piadiana ara-nokleary. Fantatrao ve fa ny fitaovam-piadiana ara-nokleary dia fitaovam-piadiana tena mahery vaika satria sady mandoro no misy setroka na ataontsika hoe rivotra mahafaty ary mitarika fiantraikany be dia be amin'ny fiainan'olombelona izany fitaovam-piadiana nokleary izany. Ny fitaovam-piadiana nokleary dia azo avy amin'ny noyau atomika anankiray mavesatra toy ny uranium na ny plutonium izany. Reny no manome an'ilay ataontsika hoe bombe A. Rehefa mitambatra indray izy amin'ny noyau maivana toy ny hydrogène dia manome an'ilay ataontsika hoe bombe H. Ka na ny bombe A na ny bombe H dia samy tena mahery vaika ary misy fiantraikany be dia be amin'ny taranak'olombelona. Mba somary alavisaratsana kely vetivety enge, raha ohatra ka uranium 7 grammes fotsiny, ty amin'ny sary ity zany izay asehoko anareo zay, uranium 7 grammes, izany hoe mety amin'ny tanan'ilo ohatran'izao zany dia zaka 7 grammes tsinona, dia mitovy lenta amin'ny afo avoakany charbon ray 2,5 tonnes. Izany hoe mitovy amin'ny charbon eran'ny trano zany, dorana, dia mitovy amin'ny uranium 7 grammes fotsiny. Ary ny fiantraikany io amin'ny fiainan'olombelona dia tena zava-doza. Ny malaza indrindra moa izay fantatsika dia ny bomba nukleary izay nipoaka tao Nagasaki sy Hiroshima tao Japon tamin'ny 1945 1947. Satria nalatsaky ny Amerikanina tao amin'ny tanànan'ny Japon io ny bomba nukleary izay 19 kilotonnes fotsiny lanjany. Kanefa ny fiantraikany dia nandritra ny vanim-potoana maro dia nanarina ny tanànan'ny Hiroshima sy Nagasaki ny japonais. Ary aty aoriana dia mbola misy radiation vokatry ny bomba nukleary izay navoakany nalatsaky ny États-Unis. Araka ny hitantsika eto dia any ho any amin'ny 220,000 na 2,3 ny olona maty tamin'izay fotoana izay. Hitanareo amin'izany ny fiantraikan'ny bomba nukleary eo amin'ny taranak'olombelona. Ary hitantsika amin'izany fa tena mahamay mihitsy ity karazam-piadiana anankiray ity. Ary fantatrareo ve fa ny firenena maro dia efa manana an'io fitaovam-piadiana mahery vaika io ankehitriny. Voalaza fa ireo firenena matanjaka 10 dia efa samy nanao essai avokoa, efa samy nanao fanandramana an'io bomba nukleary io. Ny sovietika, ny amerikana, ny anglisy, ny frantsay, ny sinoa, indrindrandrindra zareo koreana tavaratra dia efa nanao fanandramana
makasika ny bomba nucléaire io. Ary rehefa hitany zareo miariary ny fahombiazany sy ny fiatraikany izany bomba nucléaire izany amin'ny taranak'olombelona. Ary fantatrareo ve fa eto amin'ity tontolo misy atsika ity dia misy géopolitique na misy fifanandrianana lehibe izay tena tsy ampozina ary atahorana amin'ny zavatra tsy ampozina dia anapoaka bomba nucléaire ireny firenena matanjaka ireny. Reto zao ny firenena izay misy ady ankehitriny: Éthiopie, Ukraine, fantatsika tsara ny lazany ao Moyen-Orient izay tsy mety vita mihitsy ny ady ny prala sy sisy. Ary voalaza ny vaovao ihany koa fa misy amin'ity taona 2024 ity dia mety hisy fiovana lehibe maneran-tany. Satria amin'ity taona 2024 ity dia voalaza fa misy firenena 8 be zao no andalo fifidianana. Ary aorianan'io fifidianana io dia tsy fantatra hoe iza ndray nitondra an'ireo firenena-dehibe ireo. Ao anatin'izay anao fifidianana zay ry zareo États-Unis, izay fantatsika tsara ny ady manoloana an'ireo filoham-pirenena Amerikana anankiroa ireo, ny Russie, ny Inde, zareo ao Europe izay hifidy ny député 27, ny Mexique, Sénégal, Venezuela, sisy. Ka izay fifidianana 8 maneran-tany zay dia mety hanova ny tontolo misy atsika. Satria voalaza ny manam-pahaizana ry hava-malala fa ny atsasaky n'izao tontolo izao mihitsy no andalo fifidianana amin'ity taona 2024 ity. Ka ny fantaniana mipetraka zany dia ny hoe voninam-piasa sy ikirakira ny bomba nucléaire izao tontolo izao. Ary bomba ndray mandeha mipoaka fotsiny dia hanimba tontolo anankiray sy firenena anankiray. Fa ny fantaniana mipetraka dia ny hoe ny bomba nucléaire ve no amarana ny tantarany tany. Ny bomba nucléaire ve no hipoaka ka tonga ny ady lehibe fa 3 na fa 4. Ary dia zay no andrava ny tantarany tany. Ny fantaniana mety hipetraka ao anatin'ny saintsika ihany koa dia ny hoe inona marina moa ny amarana ny tantarany tany. Ny Baiboly ry hava-malala dia manizigizina fa ny fiavian'i Kristy fandroany eny amin'ny raha an-lanitra no amarana ny tantarany tany. Mbola Andriamanitra no mitantana ny rivotra 4 ny loza izay voalaza ny boky ny Apokalipsy. Ary tsy ho avelan'Andriamanitra ho potika ity tontolo ity, fa tsy maintsy misy olona ho alain'Andriamanitra olom-bo vonjy ao amin'izany tontolo izay misy atsika izany. Ny fantaniana lehibe izay mipetraka ao anatin'ny saintsika ihany koa dia le hoe ny fahafatesana ve ny faran'ny fiainana. Ary zay no lesona tena ho asogaditsika amin'ity androany ity. Ny faran'ny fiainana ve ny fahafatesana? Ny fahafatesana ve no mamarana ny tantaram-piainan'ny olombelona? Ny fahafatesana ve no fahavalo izay tsy mety resy ny olombelona? Ary zany fantaniana zany dia fantaniana mipetraka sy mipsesika ao anatin'ny sain'ny olombelona amin'izao vanim-potoana misy atsika izao. Inona no hitranga rehefa maty ny olona anankiray? Ambarany Baiboly mazava tsara ry hava-malala fa mbola misy fanantenana ao anatin'izao fiainana andalovantsika izao. Zao ny fanambarana omeny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Tesaloniana 2:4 fa 9 sy ny 17. Tesaloniana 2:4 sy ny 17. Fa ny tenan'ny Tompo izy no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'arkanjely ary ny trompetra an'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany, isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo eny amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny Tompo mandraka hariva isika. Iverenantsika leo amin'ny 9:40. Ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra. Ambarany Baiboly mazava tsara
fa tsy niady ara-noko le ary no amarana ny tantarany tany fa ny tenany tompo mihitsy no hidina avy any an-danitra. Le tena hoe ny tenany tompo dia milaza fa ny vatany mihitsy no avy. Tsy fiaviana ara-panahy io, tsy fiaviana imaginaire io, fa tena fiaviana ara-batana mihitsy. Voalaza ny toko sy andiny hafa fa tahaky ny ekara niakatra tany an-danitra ozy izy. No tahaka izay koa no hidinany. Zany hoe hita maso. Ao amin'ny Apokalipsy ihany toko voalohany andiny fahafito dia lazainy hoe ny maso rehetra no ahita azy. Zany hoe fiaviana ara-batana zany ity fiavian'i Kristy ity. Ary zay no amarana ny tantarany tany. Dia lazainy amin'izay fotoana izay fa arahana fiantsoana ozy izy sy feon'arkanjely ary ny trompetra an'Andriamanitra. Tsy fiaviana miafinafina, tsy fiaviana afenimpenina, fa lazainy Baiboly mazava tsara fa miariary. Arahan'anjely marobe, arahan'anjely mitsoka trompetra, ary hoelo manerana izao tontolo izao. Ny filoham-pirenena aza na ny manam-pahefana eto an-tany rehefa mandalo dia misy mampaneno malohany andanan'izy ireny sy mialoha lalana azy. Maika fa ny filohany izao tontolo izao, ny filohan'ny lanitra, arahan'anjely marobe, trompetra marobe. Dia izao ny fanambarany. Ary rehefa afaka izany ozy izy eo amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Dia izao ny fanambarany toy izantsika amin'ilay andininy fahaenina ambin'ny folo ihany. Ka ny maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Lazainy Baiboly mazava tsara zany fa ny zavatra ataon'i Kristy voalohany rehefa miala eo amin'ny lanitra izy ka tonga eo amin'ny lanitra dia amangy ny fasany, voalazany hoe maty ao amin'ny Kristy. Maty ao amin'ny Kristy. Maty ao amin'ny Kristy zany ny fasany maty ao amin'ny Kristy dia ho vangina aloha. Ary dia ho atsangana maty ny maty ao amin'ny Kristy. Ny fanohatra amin'izay moa zany dia hoe maty tsy ao amin'ny Kristy. Ny maty tsy ao amin'ny Kristy zany dia tsy mba hitsangana izy. Maty ao amin'ny Kristy mitsangana, fanohatra amin'izay maty tsy ao amin'ny Kristy kosa tsy afaka mitsangana. Eo amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo amarana antsika azy. Ary rehefa afaka izany, isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy hoe ny amin'ny rahona hitsenan'ny tompo. Dia tsy pila tena hoe mbola velona ka mbola mitoetra. Mizara roa koa zany ny velona. Velona ka mbola mitoetra. Ina no fanohatra amin'izay. Maty, velona ka tsy mitoetra intsony. Raha tambatra reo zany le izy ny maty ao amin'ny Kristy, ina no fanohatra amin'izay. Ny maty tsy ao amin'ny Kristy. Velona, velona ka mbola mitoetra, ina no fanohatra amin'izay. Velona ka tsy mitoetra. Le maty ao amin'ny Kristy zany, le velona ka mbola mitoetra dia ho akarina miakatra any an-danitra izy ireo. Fa ny fanohatra amin'izay kosa, ny maty tsy ao amin'ny Kristy, ny velona tsy mitoetra intsony, dia tsy hanana anjara fitsanganana amin'ny maty izy ireo amin'izay fotoana izay. Dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Ary izay no amarana ny tantarany fiainan'olombelona satria hiakatra any an-danitra ireo voavonjy. Ary zany no fanantenana lehibe ho antsika rehetra. Mahafinaritra loatra ity tantara ity satria ao anatin'ity sary ity dia maty ny zanak'izy ireo. Maty tamin'ny mbola fahakeliny. Ary rehefa tonga eny amin'ny raha lanitra Kristy dia ho atsangana ilay zazakely ary dia ho atolotra ny dada sy mamany indray. Omeny anjely, omeny Kristy any dada sy mamany indray ilay zazakely amin'izay fotoana izay. Ary zany no fanantenana lehibe ho an'ity taranak'olombelona ity. Fa tsy niady ara-nokleary izay mampatahotra an'izao tontolo izao. Tsy niady lehibe fahatelo na niady lehibe fahaefatra izay mampitebiteby an'izao tontolo izao. Kristy no fanantenana ho an'ity tontolo misy antsika ity. Kristy izay nombona teo amin'ny hazo fijaliana. Kristy izay nitsangana tamin'ny maty. Ary Kristy izay nandresy ny fahafatesana. Satria nandresy ny fahafatesana Kristy dia azo antoka fa tena tsy maintsy ho tanteraka izany fanambarany tenin'Andriamanitra izany. Izao no nambarany Kristy. Izao izy no fananganana ny maty sy ny fiainana. Izay mino na dia maty aza dia ho velona indray. Izany no fanantenana
ho an'ity taranak'olombelona farany ity. Kristy no fananganana maty sy ny fiainana. Ka raha mino azy ianao, raha mandray azy ianao, na dia tsy maintsy ho faty azy, dia voalazany fa ho velona indray, ho atsangany Kristy indray, omeny aina indray, ary dia omeny fiainana mandrakizay indray. Ry hava-malala, izany no fanantenana ho an'izao taranak'olombelona izao. Ary izany koa no fanantenana ho anao izay manaraka izao fahantarana izao. Dia Kristy, ilay fananganana maty sy ny fiainana, mandraisany Kristy, ary ao ka izy no Andriamanitra ao, izy no tompoinao, satria nandraisany fahafatesana izy, dia afaka manangana anao ihany koa amin'ny fahafatesana. Ilay Andriamanitra pampahery ane, ary ilay mifeny zavatra rehetra, ilay Andriamanitra tompony zavatra rehetra, ary ny fananganana maty sy ny fiainana, izy ane hitoetra betsaka ao anatin'ny fiainanao. Ary amin'ny alalan'izao fandarana izao, dia handray azy ianao, ka izy ihany koa ny fananganana amin'ny fiainanao, manamboatra ny fiainanao, mba tsy ho amitahotra sy ny ororo mandrakariva ny fiainanao, fa ho amin'ny fatanjahana, satria izy no eo anilanao. Iaraka hivavaka isika, hivavaka ho an'izany fanapahan-kevitra izay no raisitsika rehetra izany. Jehovah rainay an-danitra eo misaotra no ny lesona sarobidy izay nomenao anay tamin'ity androany ity. Ny anaranay fa tsy ny ady ara-nokleary na ny bomba ara-nokleary no amarina ny tantaran'izao planeta tany misy anay izao. Marina fa ananany izao tontolo izao zany, ary mampitebiteby an'izao tontolo izao, fa ny anaranay fa mbola misy fanantenana, ary tsy maintsy misy nofo vonjena eto amin'ity planeta tany ity. Rehefa ho avy eny amin'ny raho an-lanitra ianao, satria izany no fanantenana lehibe. Ny maty ao aminao dia ho atsanganao, ny velona ka mbola mitoetra dia ho akarinao. Tompo, tehirizo amin'izany izay tsiraray avy, satria izany no fanantenana ho anay. Raha tsy maintsy mandalo fahafatesana eto amin'ity tany fandalovana ity, dia ianao ilay fananganana maty sy ny velona, ianao no fanantenana itsiraray avy. Amin'ny alalan'izao fandarana izao, aoka ianao no tomponay, ianao no Andriamanitray, ka isafidy miaraka aminao isanandro izahay. Aoka ho ataonao anatinay izany fanantenana izany, Tompo, fa tonononay amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka rehetra izany. Amen.